tonga soa eto amin'ny usine militaire Moramanga orinasa izay mpamokatra fitaovam-piadiana nisy miaramila miarahaba tompo vavy sy tompoko lato anatin'ny fandaharana Fiarovam-pirenena indray isika ao anatiny iray volana famotsoran-keloka ao amin'ny fitazonana ny basy tsy ara-dalàna na ny amin'ny 𝗙𝗔𝗧𝗔𝗡𝗡𝗎 mazava ho azy fa iompana amin'izay sehitry nisy fitaovam-piadiana izay ny fandaharana hoentiko aminao anatin'ny tapany voalohany zany hoe ny fanadiadiana manahoana ny mety akony ireny fitaovam-piadiana miparitaka ireny aiza ihany koa ny ezaka izay tanterahany fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana ny tafika malagasy izay manara-maso sy manao izay amongorana an'ireny basy tsy ara-dalàna ireny isika izay ao anatin'ny fiara-miasa ihany koa amin'ny vondron'ny firenena mikambana sy ny vondrona afrikana ao anatin'ilay hoe ahetsika fampanginana ny basy na ny 𝗙𝗪𝗪𝗍𝗪 izay no rahantsika amin'ny tapany voalohany fa ny amin'ny tapany faharoa hitondrako fanadidinanao ihany koa mahakasika ny vondrony vonjovona na ny corps de protection civile ny olafy faefatra ny tomasina izay manana anjara asa manokana ihany koa ao anatin'ny fiarovana sy ny fanampiana ny vahoaka. Anisany antony mampirongatra ny sy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ny fisian'ireo basy mivezivezy tsy ara-dalàna efatra amin'izay no nisy io tranga io fa tsy vao izao akory iara-malala raha teo fa efa maro ny basy vita eto an-toerana ary ampiasain'ireo olon-dratsy manao ny asa ratsiny izay tena mampitondra faisana ny vahoaka. Somary mampalahelo dia maro ireo mampiasa an'ireo fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna mety misy vita basy vita gasy ihany na basy miborona izay novidiana tamin'ny toerana izay novidianany azy izay tsy ara-dalàna ny taratasin'izy ireny satria tsy naka taratasy ireo olona ireo dia ampiasain'ireo dahalo sy ireo olon-dratsy ireo zany hanafihana ny mponina aloha voalohany indrindra rehefa maka omby sy manafika trano izy ireo na manafika tanàna. Faharoa dia mandratra ny mpitandron'ny filaminana koa izy ireo ary ankehitriny isika dia mbola manana miaramila efatra izay voatifitra ireo olon-dratsy ireo tany Soaraka izay mbola tsaboana miady amin'ny fahafatesana. Efatra izay ihany koa no nisy ny ady natao amongorana ny fiparitahan'ireo basy ireo amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ataon'ireo tompon'andraikitra izay voasikajy amin'izany. Fomba iray ifehezana sy ampihenana ny fiparitahan'ny basy noho izany ny fandraisana anjara ny Madagasikara ao anatin'ilay agenda ho an'ny vondrona afrikana 2022 ampanginana ny basy aty Afrika hatramin'ny taona 2022 araky ny voarakitra ao anatin'ny tondrozotra. Iray volana famotsoran-keloka ho an'ny fitazomana ny basy tsy ara-dalàna izany hoe mandritra io iray volana io dia tsy misy arakaraka ny fanaterana ny basy tsy ara-dalàna eo anivon'ny mpitandro filaminana. Izany volana famotsoran-keloka izany dia natao indrindra mba hamerenana an'ireo basy tsy ara-dalàna izay tsy manana taratasy avy any amin'ny vahoakely any amin'ny fiarahamonina eny mba omena ny tompon'andraikitra izay miadidy an'izany toy ny ao amin'ny polisy pirenena, ao amin'ny gendarmerie pirenena, any amin'ny faritra tompon'andraikitra amin'ny faritra samihafa tsy misy ny arakaraka ary akasitrahana raha zao ireo olona ireo satria manana fandavan-tena manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Antony maro no mahatonga ny fiparitahan'ny basy eo ihany koa ireo basy mahery vaika eo ampelatana ny olon-dratsy ho an'ny vondrona afrikana manokana nandritra ny fankalazana ny 50 taona no nametrahan'izy ireo viana ho an'ny 50 taona manaraka aty amin'ny kontinanta afrikana ka tanjona amin'izany i Afrika iaina ampitoniana tsy misy ny po basy. Nous voulons faire taire les armes, toutes les armes sur le continent. Ampanginany basy eto amin'ny kontinanta afrikana ny tanjonay mba ahafahana miaina-kalalana indrindra ho an'ny tanora mila mianatra miasa sy mivelatra amin'ny fiainana. Nous voulons aussi à travers nos programmes cultiver ce que nous appelons la culture de la paix à travers l'éducation, la sensibilisation, également en donnant du travail bien sûr à nos jeunes. Et donc
C'est pour cela que toute cette stratégie a été mise en place à l'Union africaine. Natratra arivo latsaka kely ireo basy voango nanompitehana tetsy Analakely tamin'ny andriany voalohany tamin'ny taona 2014. Teo ny Kalaknikov, ny Mas 36, ny PA, ny Basimborona izay vita eto an-toerana. Misy ihany koa ny hetsika ataony mpitandro filaminana, ny tafika malagasy mandavataona, anatrarana ireo basy tsy ara-dalàna ireo, indrindra ireo basy azo avy amin'ny olon-dratsy. Ny 12 Novambra teo no nanomboka ny iray volany famotsoran-keloka amin'ny fitazomana ny basy tsy ara-dalàna, izay hifarana ny 15 ny volana Desambra izao. Hatreto dia efa mahatratra raika amin'ny 17 ny basy voangony. Mbola mitohy ny hetsika manerana ny nosy anaovana fanintanana. Rehefa tapitra kosa ny iray volana, inona no hitranga amin'ireo izay mitazona ny basy tsy ara-dalàna. Efa nampahafantarina amin'izy ireo tamin'ny fomba rehetra zany amin'ny alalan'ny any amanjery, amin'ny alalan'ny fampilazana ny amin'ny faritra rehetrarehetra ny amin'ny district any ka raha mbola misy no mitazona ny basy tsy ara-dalàna dia enjena araky ny lalàna velona kosa izy ireo. Mitarika herisetra, alatromby, tsy fandriampahalemana maro ny basy tsy ara-dalàna izay mivezivezy any amin'ny olon-dratsy. Voararany lalàna rahateo ny fitazomana basy tsy nahazoana lalana. Izany hoe ho an'ny olosotra io dia ireo izay nahazo alalana avy amin'ny ministerany adi-tany hitondra sy mitazona basy ihany no afaka manao izany. Basy voasokajy ihany koa anefa no azony olosotra ampiasaina toy ny basy sokajy faharoa, fahatelo na mety fahaefatra, basimborona, basy fiarovan-tena. Miara-miombonantoka zany izahay amin'ireo ministera rehetra izay misahana ary miara-dalàna amin'izany hoe fanatanterahana ny amnistie des armes amin'ity volana ity izany. Mazava ho azy fa ny adidin'ny ministera fitsarana dia amin'ny filafy ny fampiarana lalàna. Eo aloha zany eo amin'ny fampanoavana inona ny tokony ho atao satria raha ohatra ka ny fitazomana sy famerenana an'ireny basy ireny zany raha tsy nanaovana elika hafa angoatra ny fitazomana tsy ara-dalàna dia tokony manatsahatra zany na tsy manenjika mihitsy ny eo anivon'ny fampanoavana ka ny afahana zany mandrindra an'izay rehetrarehetra izay no tokony hojereny ireo tompona andraikitra rehetra anivon'ny fampanoavana ary eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Ny fitazomana ny fitaovam-piadiana toy ny basy sy ny kojakojany dia misy lalàna mifehy ary lalàna zany moa zany dia tsara ny izarana amintsika ny lalàna laharana fa 720 tsipika 810 tamin'ny 20 Jolay taona 720 io lalàna io zany no metraka amin'ny antsipiriany izay tokony ho arahan'ny olona tsirairay avy raha toka te hitazona te hitondra satria samihafa ny hoe fitazomana sy ny fitondrana dia eo koa ny fampiasana ny fanamboarana na fabrication ny fanafarana importation ary ny pitsopisondrehetra zany mikasika ny fitazomana basy. Raha araka ny lalàna fa 720 tsipika 810 tamin'ny 20 Jolay 720 dia voasazony lalàna an-tranomaizina sy lamondy ny fitazomana, ny fampiasana, ny fitondrana, ny fanamboarana, ny fanafarana ary ny fivarotana basy tsy nahazoana alalana. Entanina ny isika vahoaka rehetra izay manana basy tsy ara-dalàna izany arak'izay voalazany lalàna izay anatitra izany any amin'ny manam-pahefana ary tsy hisy arakaraka amin'izany. Ho an'ny mpitandro filaminana indray kosa rehefa ao anatin'ny asa ihany no afaka mitondra basy sy mampiasa an'izany izy ireo. Hatreto aloha Neuron Irery no manana alalana mivarotra basy raha neto Madagasikara. Manana orinasa miaramila kosa nefa isika eto Madagasikara manamboatra fitaovam-piadiana mpamokatra bala izay eo ambany fihiny ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Fantaro ary fa orinasa arifomba
ary manana ny kalitaony sy ny mampiavaka azy manokana ho fanaraha-maso ireo basy sy ny bala ny usine militaire. Manana ireo fitaovana ihany koa ampiasaina amin'izany. Anaovana ny marquage ho an'ireo basy. Misy ny fixe, ny portable azo entina mandehandeha eny ambanivohitra eny hamantarana ireo basy sy bala. Mbola atao anatin'ny usine militaire ihany isika amin'izao fotoana izao. Ny usine militaire izay anisan'ny mampiavaka azy ireo koa ny fanaovana traçabilité marquage laser ary manana izany fitaovana numérique vaovao izany ny usine militaire mazava ho azy mba ahafahana manara-maso mamantatra ihany koa ireo karazana bala izay ampiasain'ny miaramila indrindra fa ho an'ny vondrona samihafa. Efa manana fihazavana amin'izany isika eto Madagasikara santiona no hitantsika amin'izao fotoana izao. Na ny corps de protection civile rehefa misy ny loza mitranga izy ireo no mamonjy vahoaka. Ao anatiny tafika an-tanety no misy ny corps de protection civile 12 taona nijoroana ny CPC. Ao anatin'izao fanavaozan-drafitra izao nitarina amin'ny faritra maro amin'ny alalan'ny unité de protection civile. Misy ny olafy faefatra izay miorina eto Tomasina, faritra Atsinanana izay matetika lalovan'ny rivodoza. Nahazo komandy vaovao ihany koa ny 4e UPC tarihan'ny kapiteny Andriamampandry José Fiacre. Ny vondrona vonjavoina zany dia vondrona iray lehibe eo anivon'ny tafika, ao anatin'ny tafika an-tanety izy ary miandraikitra manokana ny famonjena ny voina sy ny loza voajanahary. Ao ihany koa ny fiatrehana ny loza ateraky ny fampiasana ny indostria na koa ny zavatra zany mety mampidi-doza. Dia tafiditra anatin'izany ny olafy faefatra vonjavoina
le tomasina zay natsangana napetraka manokana mihitsiny mba isahana momba ny voina industrialy satria fantatsika rehetra fa maro ny orinasy eto mampiasa ny tsiranoka na zavatra isan-karazany zay mety mampidi-doza ary tsy miky zavatra io asy efa vita zany teo amin'ny asa famonjena voina raha tsy laza fotsiny ako voaingana teo tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny teo akaikin'ny faritra Brickaville nisy fiara mpitatitra solika ny villalana dia vadika zany lizy dia ny 𝗙𝗔𝗡𝗏 na ny olafy faefatra vonjivoina no nisahana an'izay fisorandroa zany mba tsy hita taty amin'ny mponina manodidina ny marina manokana fa ny vondrona vonjivoina dia manampy ny vondram-pamonjivoina amin'ny voina andavanandro zany zany hoe zareo le afaka atsoina amin'ny telefona marika anankitelo ohatra zao hoe Nissan 18 fiaingany dia matetika angatahan'ireo manam-pahefana na ny lehibean'ny vondrona mpamonjivoina no mangataka ny fiaingany zareo. Notikanana ihany koa ny tsangam-bato fa 5 taona ny olafy amin'ny ankapobeny kosa raha hojerentsika ny santona ny asan'ireo tafika eo anivon'ny 4e unité de protection civile dia manampy ireo vahoaka amin'ny loza voajanahary araka ny fanoresahana teo toy ny rivo-doza ny fiakaran-drano ny fiatrehana ho mety fahatapahan'ny lalana ny fisian'ireo valana retina samihafa ny fanenana ny mety ho fiakaran'ny ranobe fa anisany tena mampiavaka azy ireo kosa ny fahaiza-manao manokana mikirakira ny resaka akora simika izay tena saropady tokoa. Andao ange ho jerentsika ny santionana izay mateti-pitranga amin'ireny fiara lehibe mpitondra solika ireny. Ity hitantsika tsara ity noho izany siterna anankiray izay tratra ny fuite. Tsy ny olona rehetra no afaka miasa avy hatrany rehefa misy ny tranga toy izao, indrindra ihany koa fa ny fitaovana entina miasa manatanteraka an'izany. Manana fahaiza-manao amin'izany noho izany ireto tafika avy eo anivon'ny 4e UPC ireto. Ilaina ihany koa ny akingana mamonjy ny olona toy izao hitantsika an-tsara izao rehefa sendra vo tamin'ny alalan'ireo akora simika ireo. Misy antso voaray misy foitina produit chimique amina resaka TMD transport na matière dangereuse le produit mbola tsy fantatra fa zay zany ny antso voaray zao ka noho izany dia en intervention tsika zao ny élément Sasman magasigné équipe inter équipe réco bon ahoana ny matériel film tain'olo tay scaphandre 4 scaphandre ahoana ny balise misy balise piqué masque la taille ok chauffeur pour la faire embarquement zao dans l'ordre ni Sasman miaraka amin'ny compte ni magasigné miaraka amin'ny équipe réco équipe inter ao anaty boxeur embarquement lieu d'intervention barricading non équipe de reconnaissance non voilà Angelin
J'arrive. Ja, efa tongetona ako zay. Ny chauffeur moa fiara io. Mitazona ato manko zao tsy mahita chauffeur mihitsy. Ary anatin'ny fiara be misy le chauffeur tena tsy tazana eto mihitsy manko. Mieritreritry sao dia nina le produit dia mety torana. Siranareo fa niaraka amin'ile camion mihitsy le chauffeur izy rery. Raha mba mety mba jerevo malakilaky mba tianao fantatra mihitsy zany le anan'le produit, anaran'le produit. Miaraka amin'le fiche technique. Tonga ianareo apetrany misy alatera io. Anaovako tirez bien diamètre an'le fil. Na misy plaque de danger eo. Le zany fil na fantaniny. Alefaso ary ndrapasy dia hita ndrapasy. Sans reconnaissance. Il y a mise en place là, mise à la terre.
belum biasa bersanggar murah-murah kan ya. Ini materi protection ammoniak. Aí fez mas tudo no termo. Bientôt les jeunes à la intervention, à la planète, si en bécanière, ils expliquent bécanière que les partenaires les volontaires, ils ont dit de tout ça. Quoi? Ami la boutina ici, elle va boutina ici. Si je suis dans le café de la nage. Zany intervention hitatsika tandroany niala tany amin'ny contentsika tamin'ny rosy fefany zay voantso tamina fotona produit chimique zay tsy fantatsika inona le izy satria ny antony tototra be le chauffeur zany ka teo zany
tsy natsiaro teny ary na ny fisy teknika ara zany dia tsy tao anatin'ny fiara zay na sarosarotra atsika teo zany ny fisian'ny matériel de détection moa fantatra ihany ny fisian'ny produit hoe foitina peroxyde d'hydrogène zany zany hoe produit azeritrerentana hoe mora ihany fa azeritrerentana koa nefa izy carburant ny dégagement na vapeur avesatra noho ny rivotra ny fisorohana teo moa hitatsika angamba nametrahana ny ventilateur na be matériel nampiasantsika teo matériel déclagrant daholo ho an'ny sasomanina ahoana ny matériel dia mbola afaka miasa tsara daholo na vita miasa ihany koa magazine afaka miasa tsara izy ary mbola félicitations ho an'ny équipe reco sy ny équipe interne zay le fanaovantsika fanazarantena matetika misy ny olana anaovy compte rendu any za aorinan'izay nareo voa afaka makaina fanamariana fotsiny ngambany ana ho an'ny équipe reconnaissance eo amin'le resaka dégagement d'urgence ngamba sina fanamariana marina fa somary manao sarosarotra atsika anatin'ny fanamiana iny fa priorité foana dia ny sauvetage na victime ao koatran'izay manakambara firy ngambany za raisina fitaovana akarina anaty fiara mandehantsika zao fiara karakay iditra fitaovana maro tsy tambo no isaina noho izany ny fahakingana sy ny fahaiza-manao entiny miaramila avy eo anivo ny vondrona vonjivona mamonjy ireo mpiarabelona rehefa misy ny fotoana tsy maintsy ilana izany. Mazava ho azy fa niarana ankalazaina teto ny 20 taona ny vondrona vonjivona na ny corps de protection civile sy ny olafy faefatra ny unité de protection civile 5 taona. Indray ny fiarantsika tompom-bavy sy tompon-kilahy hitantsika araka ireny tao anatin'ny fanadihadiana ireny fa rehefa tsy miparitaka ny fitaovam-piadiana dia mitondra fampandrosoana maharitra sy filaminana eto Madagasikara. Tao anatin'izany ihany koa no nahafantarantsika fa ny usine militaire Moramanga izay efa manana ihany koa ireo fitaovana arifomba izay anisany efa nomerika ahafahana mamantatra ihany koa ireny basy sy ny bala miparitaka eny rehetra eny ary nahitantsika ihany koa ny fahaiza-manao ny eo anivon'ny vondrona vonjivona indrindra fa nitany amin'ny olafy faefatra ao anatin'ny famonjena olona manodidina an'izany hoe sehatry ny fanampiana maika izany. Tapitra indray arany ny fiarako taminao manome fotoana manaraka indray veloma tompoko.